Shafat. Salama Tulio. Intia malano Rera kimia di China Fatumangana kani maina Bicharu kaya viti sanandu Mitadiza ya faliana malaro Ninunanwata kona wiza Wiza umateki malaro Timanamba gira eventi Wiza uku Beti amasa Timanambu Masati jutuku isikiaru Itati vazantane fungisi Mwantunana na shari Sinisi Yanonu ilachu Malalo wasagala Michano Fayana Marina Azimao Sanao Shirine Mudi Intia Malano Fenurata Fufanai Nefaitu Falelai Yeza kami aditi kivi Ba Yatanana Malano Awona mwata Kwana wiza Mifuna motiti kuiuva Masarukana denini chamonza Zitatiklura unukafa Wanza kazaka Yanonu ilachu Mani nanawa Miyadini sachu Malalo azamyala Michalo Fayana Marina Azilao Sanao Shiri Mudi Malalo azamyala Michalo Fayana Marina Azilao Sanao Shiri Mudi Yeah.
tena misy tokoa ny fifandraosana amin'ny mifankatia ary tsy afenina fa lalàna am-piainana daholo zany ary nisafidy ny akan'Rebika androany satria mba nangatahana sady za koa mankafy Rebika aloha zany aloha zava nangatahana akama le namana zany fa tsy akama fa satria zany hoe mba ohatra mametrivetra bainina ohatra manana olana raha tokantrano e. Aza tantaraina amiko aho fa manjary manahira anazy satria misy ohabolana haiteny camerounais zay hoe si quelqu'un vous appelle à 4 heures du matin, ne décrochez jamais vos vis. Pourquoi? C'est parce qu'il a un problème. Et à partir du moment où vous décrochez, ses problèmes ou son problème deviennent vos problèmes. Ary tena marina io zavatra io. Tenenazan'ny olona mba tsy hitantara satria tsy tiako lasa ho problemako le izy. D'ailleurs miditra tokatokantranon'olona zany matetika manahirana foana. Fa de alefako ny hira angatahanao sy ny vetiveti-ponao sy izay mba mahafinaritra anao satria izay angamba ny azoko atao fa aza tantaraina amiko aho fa manjary tsy mety ho aho zany. Misy tokoa ny tsy fifankazahoana amina mpivady matetiky zany. Misy koa ny tsy fifankazahoana amin'ny mpiraita-po, mpinamana, mpiara-miasa ohatran'izany, mpiara-mitory. Fa ny zavatra ohatran'ireny izay tofo ihany ny mpamosavy matetika amin'ny zavatra ohatran'ireny lasa resaka be moa ny amin'izany ohatran'izao fotoana. Satria azafady vetety. Anaty émission aho zany fa de miala tsiny aloha fa henon'ny olona daholo ny resaka ao fa avy eo. Efa tena anaty émission mihitsy aho. Mandram-peona? Tsy mahafoy le genre Arifdy Ramanandriabe de miantso foana na amin'ny firy alina ary. Tsara fantatritsika ihany zany. Zay manko no mahazandrazandry ka de atolotry ny zay voadodoa na any ambadika any, zay matsiarotsiaro, zay lasa santimaka e, zay lasa dadabe. Ny akamarehetra any ndao ary le Saint Randrianina anisan'ny hira tiako izy ty ary tena tiako mihitsy na vigadiny na fipetrany na fipaikany. Atolotra antsika rehetra ihany koa ndao ary.
Lucien Randrianina anisan'ny mpihira ankafiziko izy io ary tsy afeniko fa Rebika dia anisan'ny gropy mahafinaritra ahy satria le melodia an-dralahy zany tena mety. Sy nangataka ihany koa moa izy iny ka de nalefako. Ary Ajatina Randriamanana angamba mety olona mifankahalala amiko matoa miresaka hoe rampalina tao Abetsarety. Ie, marina tokoa zany ary faly miarahaba. Raha mahita nareo rehefa alohan'ny émission hanomboka ahako de asiako cœur be daholo ny arahaba sy ny mesazinareo satria tiako nareo ary mahafinaritra ahy noho ny fisianareo miantom-pisiany ty fandaharana ty fa raha sanatria tsy misy nareo dia tsy misy ity fandaharana ty. Androany tsika dia ny zavatra lehibe ary tsy hoe lehibe moa zany fa zavatra ny fampiresahan'ny salon na ny coulisses na chaumière any chaumière fa tsy hoe chômeur akory. Any Madagasikara manko efa mafanafana zao ny andro ka tsy de misy an'zany hoe le resaka loko cheminée zany fa resaka anjorony, resaka an-tàlana, resaka anaty tômôbila sy amy telefaonina ary tsy afenina fa ny classe dirigeante no miresaka azy ka tsara ihany zaraina ho an'ny vahoaka hoe fa mais qu'est-ce qui se passe exactement, comment ça se fait hoe nisy an'zao nisy an'zao nisy an'zao. Fa alohan'izay aloha hidiranao am'le vetikevitra ho resahantsika androany dia toy an'le resaka Ratsirahonana, Norbert Ralala tamin'ny zoma ihany, ho averiko le zavatra teneniny rehefa avy eo fa hanao karazana savaranon'andro aho hoe ny tena manahirana anie de zao hoe betsaka ny nareo angamba mahalala fa ary mahita hoe anisan'ny nahazo observation tena vraiment hoe tena henjana tao anatin'ny parcours politikany avy tamiko, tsy mamenatra miteny an'zany hoy Andriamatoa Ratsirahonana koa rehefa tsy mamenatra miteny azy dia tenenina avy tamiko Andriamatoa Ratsirahonana, Norbert Ralala fa misy zavatra namarika Ravalomanana koa ara nahazo mafy mihitsy fa zao
Iandry Rajoelina ary, na Hery Rajaonarimampianina ary. Fa zao misy qualité amin'ny olona zay tsy azonao atao no manakipy maso na hoe manao hoe maudit sita. Rehefa manao an'tony tsy asa manko tony amiko zany fa adidy amin'ny firenena. Eny fa quelque part any izy ilainay ao anatin'le zavatra ataonay amin'ny asanay. Rehefa manao an'tony asa tony ianao a, ary zay mihitsy ny mahatsara an'le hoe tsy voafatotra izatsy na izaroa ianao, am'zay ianao mijanona, manana lucidité ary objectif et surtout impartial et donc scientifique amin'ny analyse sy ny intervention ataonao. Raha hiteny aho zao hoe misy qualité zay tena ananan'ny Marc Ravalomanana, tsy azonao asorona aminy ary tsy honnête ianao raha vao tsy mi-reconnaître an'zany. Tsy honnête ianao fa ary zay no mahatonga ny olona hoe mahatonga ny lohatenin'ity fandaharana Savaranon'andro ity hoe afangaron'ny malagasy indrindrindrindra fa ny mpanao politika sy ny mpitondra fanjakana, indrindra rehefa tonga amin'ny fitondrana izy ireto mpanao politika ireto. Zava-dehibe manko zay zavatra teneniko zay hoe afangaron'ny mpitondra ary afangaron'ny mpanao politika en général ny tsikera sy ny filazana ny zava-misy. Azo atao ny mitsikera olona ray fa misy toetra tsara amin'iny olona iny na zavatra vitan'iny olona iny tsara, tsy azonao alàna aminy satria izy na misoratra amin'ny tantara na efa toetrany mihitsy tsy azonao alàna aminy. Fa izany akory tsy manakana anao rehefa mitranga le zavatra le toetra ratsy na le mode opératoire tsy mety, tsy hiteny ary ilaza hoe tsy mety ny zavatra ohatran'izao tamin'ny fitondranao ary tsy mety ny zavatra ohatran'izao amin'io fitondranao io. Matetika dia ny fitenenana ny tsy mety de mitarika anao ho lasa mpanohatra avy hatrany. Ary eo no diso ny fandehan'ny raharaha. Marc Ravalomanana zao de tsy azonao asorona ho an'ny mihitsy hoe c'est quelqu'un qui est dynamique, autodidacte, tsy hoe manana diplôme na doctorat na professorat na maîtrise Marc Ravalomanana. Zay ezahan'ny olona manao an'zany moa vao mainka ianao manapotika azy fa c'est un capitaine d'industrie très dynamique et il a eu l'intelligence et l'opportunité de développer son entreprise. Ary rehefa nitondra izy tsy azonao asorona ao aminy hoe raha nisy filoham-pirenena nahavita lalana lava indrindra sy pont maromaro dia Marc Ravalomanana. Tsy azonao asorona ao amin'ny Ngia Norbert Ratsirahonana lala, ny qualité zay ananany. Fa iverenako rehefa aveo manko iny. Ny qualité zay mety ananany zay ananany Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina, c'est un démocrate. Ary raha misy olona nahavita herin-jiro matanjaka indrindra amin'isa maromaro mameno an'i Madagasikara de i Ngia Hery Rajaonarimampianina. Zany hoe raha mbola nitondra teo izy de vita daholo reo barazy hydroélectrique reo. Ary raha nisy mpitondra fanjakana tena hoe voaompa nanovan'ny olona vatapaty teny an-dalambe ka nangina nandefitra
amin'ny alalan'ny demokrasia, satria zany efa tsy demokrasia intsony ny fanaova zany natao hoe apologie au meurtre, na hoe hoe olona tsy maty iriko ho faty, nangina le rangaha. Ary nisy ny fihetsiketsehana fa raha tsy zany tsy tanteraky reny député telo amby fitopolo reny, tsy azonao asorona aminy miaraka amin'ny professeur Albert Zafy ny demokraty na hoe ny demokrasia izay napetraka. Ohatran'zay le izy, misy zany olona hoe tsy azonao atao mihitsy raha manana honnêteté intellectuelle ianao no mametraka hoe fa tsy voatery ao anatina émission zay anaovana observation, kanefa na aiza na aiza zany tsy maintsy lazaina indraindray arak'izay azo atao ny momba an'ireny olona ireny. Oay, de zao zany ny lohatenin'le vetikevitra hoe afangaro ny mpanao politika malagasy, ny mpitondra malagasy, ny tsikera sy ny filazana ny zava-misy. Raha vao hoe milaza ianao tsikera anankiray, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy, folo, dia mazava ho azy fa ho an'le olona hipetrahan'ireny zavatra ireny, na hoe resahana an'ireny zavatra ireny, na mpitondra izy, na mpanao politika tsotra izy, na mpanohatra izy, de raisiny avy hatrany ianao fahavalo. Zao kosa aloha, raha mikritika ianao isan'andro kritika, de zay le atao hoe esprit de critique hoy ny teny vahiny. Tsy manan-draharaha afa-tsy mitsikera. Ary marina fa raha vao miteny hoe kritika zay de masika foana matetiky. Fa raha ohatra anao manana esprit critique, zany hoe beaucoup plus constructif zany amy démarche ataonao, dia mitondra vahaolana anao systématiquement isaky ny teny zavatra anankiray ka tsy mahomby na tsy mety aminao, satria na ny kritika arany hoe tsy afenina fa zavatra subjectif e. Ny mety amiko tsy voatery mety am'le amin'ny ilany, na amin'ny an-taniny, na ny ankilany. Ny mety amiko tsy voatery mety amin'ny akama, na mety amin'ny akama tsy mety voatery tsy voatery hoe mety amin'ny rehetrarehetra. Izay no anaovana hoe rehefa manao tsikera ianao dia tonga ianao de efa miomana inona ny fanalahidy, inona ny vahaolana, fa raha tsy zany marary kely ihany kosa aloha ny fo rehefa voadona ato dadanay. Azafady, rehefa voadona kely ato dadanay. Azafady Elidorin, fa zay le izy e. Ka raha ohatra anao zany mitsikera tsy maintsy miomana ianao, mitondra ny fanalahidy, mitondra ny vahaolana. Fa raha ohatra ianao isan'andro mitsikera ny ataonao, dia tsy henon'ny olona intsony ianao ary vous n'intéressez personne à ce moment-là. Indro kely am'zay zavatra zay de zao, raha hijery ny psychologie sociale ny malagasy tsika, ny psychologie sociale ny malagasy dia tia zavatra sensationnel, tia zavatra miady, tia zavatra misy vava, misy totohondry, misy hoe niato ony nianona de reny matetika no andanan'ny ady hevitra sy be mpijery ao anaty Facebook.
Fa raha vao zavatra hoe ino ianao mitsikera, manome vahaolana ianao, de isika eto mahazo an'zany hoe ina koa namezana vahaolana anareo e, aleo hidona am'rindrina any, tsy honnête zany ary tsy afaka mandeha am'zany làlana zany ny fandaharana ndao satria matoa ianao mahatarika olona hoe ndao, dia zavatra mahitsy sy mety no hitondranao ny olona ary matoa ianao de vita ny anaran'zay, égal vita zany fa tsy hoe entinao midina eny an-dalambe na entinao amina torohevitra anankiray ny olona de nefa avy eo égal tsy vita le torohevitra fa tsy azon'le olona hiainana akory na entiny hiainana. Mifangaro ny hitsikera sy ny filazana ny zava-misy. Rehefa milaza ny zava-misy ianao zany ka manotoana ny aty friction, ny olona anankiray, ny gropy anankiray, ny mpanao politika anankiray, ny mpitondra fanjakana amin'ny ankapobeny dia tadio fa ireny olona ireny dia mijoro ary mitazana anao ho toy ny fahavalony. Any ka lasa fiteny malagasy le hoe ahoana moa izy le tantinako nitaiza anazy zay, rehefa tsy te hifamaly izy zany ary rehefa tsy te ho gidrakidra de zao no teneniny anahy, ary zay ngamba nahatonga ny toetrako hoe tsy manaiky mangino ity satria matetika io aleo mangina ary ngiama hozy izy, ngiama manko ny fiantsoana ahy ao anatin'ny fianakaviana zany tam'zany, fa taty aoriana hoe be loha satria za mafy loha, aleo mangina ary ngiama hozy izy fa manahirana le miteny e, ianao indray manjary mahita loza hozy, aleo mangina ary ngiama hozy izy. Tsy indray mandeha na indroa na heno an'zany tamin'ny malagasy, izay le psychologie sosiala amin'ny malagasy hoe aleo mangina fa manahirana. Ary inona tokoa moa le hoe manahirana, le olona tenenina matetika na malagasy tsotra ary, ianao miezaky milaza ny zava-misy aminy, hoe sao de mba tsy mety ty, hoe allons on va prendre quelque chose de vraiment léger na légère, hoe sao de mba tsy mety ty nareo mody alina foana ty e, tonga de inona mahazo an'le olona miteny, inona ny diranao am'zany, fiainanao nga io, sao de mba tsy mety ty misotro toaka isan'andro ty e, inona ny diranao am'zany, volalina nga miala, sao de mba tsy mety lesy ty mijagajaga ty fa tena Andriamanitra mihitsy mety ty no alainy la baraka am'zao e, ialahy to de conne ihany, indrito ohatran'ny tombam-pampiandry ihany, ny fiangonana miandrandra anao, to de mba tsy mety, inona ny diranao am'zany, tsy zany miteny hoe fareny ny fiarahamonina zany a, misy mpitandrina manao ny tsy mety, inona ny diranao am'zany e, fiainako zany hozy le mpitandrina, nefa voalaza ao anaty soratra masina hoe tsy azo atao ny fitsangatsanganana, mazava be, ka eo zany mahatonga an'le malagasy lasa tonga am'le aleo mangina fa manahirana ny miteny. Misy ihany koa nefany le vitsivitsy takanay tony, misy, za zao de mahita ao anatin'ny Facebook eo misy andry Posy Best, misy andry Raharnosy, misy vehivavy maromaro ao, miteny amy fomba mihaja, hafa ndray aloha le frivole sady vulgaire reny zany, avahako am'zany, fa misy miteny io na mpitondra na ny mpanao politika mahazo daholo fa amy fomba mihaja, manaja olona, de eo zany ny fangaro izy ka ato amin'le lafiny mpanao politika na mpitondra no resahako androany ka afahantsika mitarika amin'ny resaka mifandray makany amin'ny resaka
Ratsirahonana na Norbert-Lala Ratsirahonana. Raha tia Frantsa zao dia tsy Madagasikara rery no misy mpanao politika ohatran'izany a. Rehefa jereo ny tantaran'ny la Frantsa, les 30 dernières années, fa rehefa ngia Bayrou no manomboka miteny hoe ohatrany tsy mety a, ohatrany tsy miainga a, dia ny aty moa tsisy mifanonganam-panjakana fa matetika ilay filoham-pirenena tratran'ny frappe iny dia tsy lany. Ngia Bayrou zany no pasteur Richard Andriamanjato, zay nilovainy ray aman-dreny Norbert-Lala Ratsirahonana any Madagasikara. Rehefa i Bayrou, François Bayrou no miteny hoe ohatrany tsy mety a, tsy mino aho ozy izy fa ho lany io. À aucun moment, aucune seconde, fiteniny zay, je ne crois pas. Soyons réalistes ozy. Tsy lany ozy. Manahirana ozy. Rehefa izy no tadidio tsara tamin'ny 2016 tamina restaurant anankiray no nifampitaona izy sy Andriamatoa Emmanuel Macron. Feno mpanao gazety ivelan'le restaurant niandro hoe inona ny fivoakan'ny resaka izy milalao candidat Emmanuel Macron tamin'io, ary nandeha direct io tamina chaîne télévisée hafa. Voaka tao izy nanao déclaration ngia Bayrou hoe soutenir any Emmanuel Macron officiellement. Za sy ny parti misy ao izy tam'izay fotoana zay ny olona teo akaikiko, satria zay tam'izany fotoana zany nanao propagandy, efa nanomboka nikarakara ny propagandy de niteny hoe lany Emmanuel Macron. Inona ny zavatra nitranga? Ary eo no mahatonga anahako miteny hoe mifangaro ny tsikera sy ny filazana ny zava-misy. On n'a pas l'habitude d'être critiqué sévèrement, avec sévérité, sévèrement zany azafady. Ary eo no manahirana ny fandehan-draharaha satria tsy fantatra hoe amin'ny fomba ahoana fomba itenenan'olona raha hoe resaka raharaham-panjakana zany. Zao a, ireny zavatra teneniny ray aman-dreny Ratsirahonana Norbert-Lala reny tsy tonga ho azy. Efa il y a 1 an et plus izy no miteny hoe ohatrany tsy mety a, de niezaka ny fitondrana nirécupérer anazy, napiditra anazy tao ministeran'ny naka ny olony zany. De nanana courage izy tam'izay fotoan'izay hoe tsy izy resaka kely politika ray segondra no anapotehako ny fihavanako amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Teny an'izay izy. Ary ny teny farany tamin'ny zoma no alefatsika, tenotsika de manomboka eo ny analizy ankoatran'izay efa nataoko tamin'ny zoma. Tsy fampandrosoana mihitsy eto amin'ny firenena raha mbola mitoy ny fitrandrahana sy fandroanana tsy ara-dalàna ny harem-pirenena izay mirongatra amin'izao hoy ny Front National ny antoko avia Norbert-Lala Ratsirahonana androany nandritra ny fameloma-masiny antoko avia tany Vangaindrano. Mila apetraka eto amin'ny firenena ny tany tan-dalàna hoy Norbert-Lala Ratsirahonana. Tsy fampandrosoana mety vanina tsy misy na kely azy raha tsy misy ny fanjakana tsara takana na ny bonne gouvernance. Misy harem-pirenena tsika
Io non betsaka ny mpangalatra ny firenena. Samy inona moa no firenena zany da amin'izao fotoana ny resahany. Da amin'izao fotoana ny resahany. Da samy mandresy rasana ny volamena tany e, 350 kilao e, 470 kilao e, 220 kilao e, 20 kilao e, 2 kilao e. Lasitsika zay ale trafika. Ahoana moa mampandrosotsika raha mbola misy zany trafika zany? Sady te hanona anaran'olona eto, fandrave misy zavatra manahirana anao koa tena tsy azo leferina tsony. Dia voatery no miataka nefa rano, fa raha tsy zany tena miala tompika amin'ny zareo. Fa nefa rano rehefa miataka zay miala tsiny zany zava-misy. Rehefa zay miala amin'ny fitondrana, miala tsiny amin'ny teny an'ity, miongana amin'ny fitondrana. Zay ny zavatra miteneniny zany tamin'ny izy tany Vaingan-drano, ary tokony raisina ihany, tsy hoe raisina fa inona ny zavatra nitranga rehefa miteny an'izay izy, dia inona ny zavatra niseho ny alatsinainy sy ny talata androany. Tsy mahay izy miteny an'io. Io no ataoko hoe mifangaro ny tsikera sy ny filazana ny zava-misy. Rehefa nivoaka io, ary indrindraindrindra fa nireo laheko tamin'ny Zoma, dia maro indrindraindrindra ny mpitondra no tonga dia namoaka ary nanao critique acerbe, véhémente, ary tao mihitsy ara no nanevakeva miopa sisa angamba ny tsy tenenina nahazo an'Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana. Rehefa jerenao ren'le soratra ireny na le commentaire ireny zany, dia fantatra mazava be fa olona avy any am-pitondra sy ny olona avy ao amin'ny mpanoratra. Fa ny mpitondra no tena betsaka. Aleo andeha any zao be dia be izy tao e, bon tsy amerina an'izay. Zao an, zava-misy ny hoe misy ny fanondranana ny hare-pirenena, na vatosoa io, na volamena io, na zavatra hafa koa. Fa misy miteny zao ny resaka lithium. Zava-misy zany. Tsy mipetraka amin'ny bonne gouvernance, ary io tena important be io amin'ny Andriamatoa Ratsirahonana sy ny ekipa moa zany. Tsy mety, tsy mipetraka zany ny bonne gouvernance, ary indrindraindrindra ireto ministra any anaty gouvernemanta dia tsy manana coup de franche, na hoe manana liberté amin'ny fomba hitondrany departementany na ministerany, fa ny FDB rehetra rehetra na ny hoe ligne directrice na ny deadline hoy ny teny anglisy, surtout amin'ny resaka engagement financier, dia tsy any amin'ny ministera, malgré ny hoe efa tapaka sy ny eken'ny Assemblée nationale hoe iza ny gestionnaire ary iza no coordonnateur sy ny karazany ao anatina budget anankiray izany. Quelque part no manapaka an'io, na marché zany, na engagement zany, na inona zany, na inona zany. Tiako tenenina amintsika dia zao, tsy tongatonga ho azy ny datin'ny Zoma ka nitenenana Andriamatoa Ratsirahonana an'io. Zany hoe le teny zany ny mpanao politika tena enjana dia tsy miteny ny heviny, fa miteny ny hevitry ny rily politika na zavatra mitranga marina ao anatin'ny politika amin'ny alalan'ny fitantanana aloha. Fitantanana ny voalohany, satria ny fitantanana dia na mampanankarena ny vahoaka
na mampanakarena ny mpitondra. Matoa ny introduction nataony Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana amiteny hoe tsy misy fampandrosoana raha mbola isy ny harem-pirenena mivoaka isan'andro. Izy tsy teteny fotsiny, tsy te hanonona anaran'olona ozy izy. Sa tsy te hanonona anaran'olona eto? Tsy te hanonona anaran'olona ozy izy, nefa ny samy malala daholo tsika hoe iza i olona tsy tononona io. Tompo ny fanapahan-kevitra rehetra, tompo ny fanapahana rehetra, zany hoe raha limity ary eo manomboka ny tsikera avy aty amin'ny tsikera na observation ataotsika amin'ny mpanohatra. Ny mpanohatra tsy mahasahy miteny ohatran'izany zavatra teneniny Ngara Tsiraonana zany. Tsy manana courage hiteny hoe ohatrany tsy mety fa le mety hiteny ianareo hoe diso zany, nga anao tsy mino andrianina sy non. Le tena percutance, le pertinence an'le zavatra teneniny mafonja be. La preuve misy fivoriana maika ary tsy maintsy natao androany tamin'ny birao politika ny IRD. Ihajo Andrinanarivelo ihany no tsy tao. Fa tao daholo ny kadôry rehetra raha zay ny fitenenana azy. Fa atao amin'le mpanohatra zany de zao hoe tsy mbo zara raha hoe merci Ratsirahonana, saotranao amin'le couragenao, saotranao sainao fa tena hoe marina, de tonga dia rapide ny fomba nandraisana an'le olona, le olon-dehibe. Fa au contraire tanora vatom-batiny ery zay mbola vao misandratra, mbola vao mianatra politika no mandefa atsikera hoe tsisy ialànay anao koa fa mialà aho de sy ny karazany. Tsy mba hoe ranon'ny kiopa tonga namana aveo vao mavomavo any tonga namana aveo vao mavomavo, nefany ao anatin'izao zavatra mitrango zao. Aleoany ny faran'izay verenako fa nahatsiaro zany le fitondrana hoe tena mafy rangahy iny enjana be ny frappe iny fa aleo mila mivory aingana. Eo koa zany atsapahantsika fa le fitondrana nisy niteny an'izay tamin'ny herinandro fa ça passe tellement vite et on oublie vite aussi. Piloter avion ozy izy, zay nahitsiko hoe on peut dire aussi naviguer à vue surtout. Zany hoe le fitondrana zany tsisy lalana hoe ainga Brunel, tsisy lalana hoe andanana hoe ty ny lalana ato de makarotsika de makaritsika de makarotsika de manao an'izao. Fa minaviguer à vue hoe io misy problème mila mivory aingana. Efa tonga foana ny problème zay vao mivory. Fa tsy mbo mitsimitsy anticipation hoe orzalahy tena tsy mety anie ty centralisme amin'ny resaka administration ataontsika ty. Amin'ny resaka administration zany ny malagasy efa mandeha makany amin'ny filozofiana état fédéral na hoe zaraina ny andraikitra sy ny fitantanana. Fity tena centralisé amina toerana ray, amina olona ray, na ny fanapahan-kevitra na ny fitantanana. Tsy hevitry Andriamatoa Ratsirahonana izy tenany no zavatra niteneniny tary, fa ny ressenti ary efa fofontany setroka mivoaka avy any ambany ny fahatezerana sy ny alahelo au point même de démissionner. No navoaka ny aloha hoe aleo menany avertissement zalahy raha mbola tsy mieritreritra izy, tsy mandinika, tsy misaina ny zavatra tenenina de miala tsika na miala koa nareo. Satria raha atao fanadihadiana
tsy ny ministry ny avy ihany no mitaraina fa eny fa na ministra IRDR na hoe pour ne pas dire hoe ministra ny mapara. Tokony ho tsapatsika izay. Zany hoe raha hipoaka zany ny sarim-pilany de mety misy maromaro ary am'izay fotoana zay ny problema de hoe namadika. Mpamadika. Am'izay fotoana zay ny problema de hoe namadika na hoe mpamadika. Fa ny tsy fantatry ny olona zay tsy mandinika ary izay ny ilana an'itony fandaharana itony hoe reo olona reo efa tsy motive intsony ao anatin'le fandehan'ny raharaha satria maromaro le fasatria. De inona ny zavatra mitranga? Ny tenin'ny zava-misy Andriamatoa Ratsirahonana Norbert Lala de tonga de niraisiny reto membre ny IRD sasany na tia ny mpanao politika IRD na mapara na TGV na tsy haiko na ny any am'mpanohitra koa raha tonga de niraisiny zalahy ho favalo hoe ny any am'mpanohitra miteny hoe mikaoty atsika io de hijampy mouvement ataontsika. Ny ary ampitondra miteny hoe atao mijoro fahavalo leroa fa convoqué aingana de misy fivoriana amy talata. Zany hoe efa tany am'sabotsy tany zany lahady tany ny tapaka hoe tsy maintsy misy mivory ny birao politika am'lahady. Tsy izay nefa ny zava-dehibe. Tsy ny fivoriana na ny fikalmena any Ray aman-dreny Ratsirahonana. Eto no tsy azon'ny mpanao politika amin'ny ankapobeny na mpitondra na mpanohitra satria efa zatra mandray ambolony, mandray atendrony am'izay zavatra atao rehetrarehetra de tsy afaka intsony mandray ny zavatra hoe tena mivoto atiny sy ny hoe inona ny face caché an'izany zavatra any. Tsy afaka mampiasa saina efa zatran'ny facile, zatran'ny mangalatra facile hoe manao bois de rose de tonga de efa vola be io. Copiako ny sinianianina de efa tonga de efa vola be io. Zatran'ny tsy afaka manana an'le capacité d'analyse intsony. Voalohany indrindra tao anatin'io intervention nandritry ny 2 minutes 39 zay ny résumé-n'io na indray mandeha Ratsirahonana tsy niteny hoe hiala tsy membre ny IRD na hoe groupe manohana any Andry Rajoelina izahay. Inona zavatra réaction ny mpanao politika vao mianatra politika tsy maninona zany e. Tany laisany fa iny izy efa mivadika sady efa mivory tany amin'ny IRD. Hitany laisany nahazo frappe mavesatra tany angambany. Na mendra vola be tany angambany ohatran'izany. Hitany laisany efa nakany. Elasany fotsiny vao fitaka eo. Filazana ny zava-misy no nataony Norbert Lala Ratsirahonana fa tsy tsikera tompoko. Zava-misy no hoe tsy misy ny fampandrosoana, tsy misy ny fampandrosoana raha mbola ny harem-pirenena no gabraraka ohatran'io. Zava-misy no hoe tsy misy ny bonne gouvernance. Zava-misy no hoe tsy tompona ndraikitra amin'ny ministera tantaniny ireto ministra ireto. Zava-misy no hoe misy olona mpanan-karena tapoka ao anatin'ny fitondrana. Zava-misy no hoe efa tsy mandeha ohatran'ny tsy mety fa à aucun moment izy tsy niteny hoe zahay miala amin'ny IRD. Dikan'izany mampiomehy zay no mahatonga ny antran'ny Akaleta hoe apprenti, l'éternel apprenti politique na hoe apprenti politicien, c'est selon
tsy voavakany le zavatra tian'le ary zay mampatonga anazy tsy mahay. Zay mampatonga anahy miteny amin'nga Andry Rajoelina hoe tsy hitako zay plus-value na mety zavatra tombony nomena ny Kaleta ho conseiller spécial eny amin'ny présidence. Je ne vois hoe inona ny plus-value an'ity bandy ity, inona ny aporo entin'ity rangahy ty. Zava-misy no hoe zay fitondrana ny alàna Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana na ny avy dia niombana. Zava-misy no hoe zay olona tohanany Norbert Lala Ratsirahonana ka napetrany teo fitondrana dia lany. Izany no mahatonga ny Marc Ravalomanana mienga tsy te ho ratsy fihavanana mihitsy amin'ny nga Norbert Lala Ratsirahonana satria fantan'izay hoe ilaiko ty olona ty. Fa ireto le olona manodidina nga Marc Ravalomanana ary zay no mahatonga ny tolona any Marc Ravalomanana tsy tanteraka mihitsy satria isaky ny tonga namana ireo olona ireo vao mavomavo. Efa noteneniko teto zay tantara zay hoe iny Lalatiana Rakotondrazafy sy Fidèle Razarape voasambotra de niditra tao amin'ny gendarme nijanona violent nandritra ny 4 andro izy Menakavy. Inona nataony? Nanopaopa sy nanevanteva ny Lalatiana Rakotondrazafy. Nefa n'izy ao anatin'ny combat tanteraka amin'io. Vita teo ve ny tolona nataon'ny Marc Ravalomanana hatramin'izao? Tsy Marc Ravalomanana ny tsy mahay fa nareo miaraka aminy no mitetateta. Tonga namana vao mavomavo ohatran'ny ranon'ny kopa. De ohatran'io koa nareo amin'ity kahany Norbert Lala Ratsirahonana ity de lasa le olona mivory any amin'le IRD de mivoaka hoe fandray tanana izy sy Kaleta. De nareo Menakavy hitanareo nareo fotsiny nieritreritra teo hoe anona ohatran'izao. Aoka maman izy tsy niteny hoe niala tamin'ny IRD. Inona ny dikany ary moralité zany? Tahoara moa nefa niteny ny azakazaka hoe ka Ratsirahonana nefa miaraka amin'ny Marc Ravalomanana. Ratsirahonana nefa miaraka amin'ny aniny. Oh zala. Mila famatorana ny fanaovana politika ho anareo mpanao politika. Ary mila vision. Raha te hahay politika ianao ka hanana an'izany atao hoe analyse lucide de fantaro tsara aloha ny olona miaraka aminao sy ny olona zay mety adversaire-anao. Autrement tsy tafavoaka ianao ary tsy ho tafa mihitsy ianao. Raha ny adversaire-anao tsy fantatrao akory zay mety ho atohany, tsy fantatrao akory zay mety fa ny clémany no fantatrao. Ny clémany foana no ampidirinao anatin'ny sainao ao. De aveo ianao rehefa mipoitra le qualité-n'le olona satria tsy tafiditra anaty paramètre de calculinao de eo ianao mitaraiky. Zay mahatonga ny olona sasany miteny hoe de mimeloha hoe tafy io na tsy tafy. Satria efa niteny efa ela misy akamako zay mazoto ery izy amin'le fokoanan-doha-pirenena to sa mantsy azy tany amin'ny volana Jona tany. C'est une opération morneo. Je ne vois pas pourquoi vais-je perdre mon temps pour ce genre de truc. Non, ialako kosa lesy masika ozy izy le akamako zay. Andanina raha ohana. Ça de toute manière tsy manana prétention na manana intention hoe ndeha hanao politika ka hitondra ministère na hitondra direction na ohatran'izany. Tsy manana intention zany, ça ne rentre pas dans mon projet. Donc inona ny ilaiko an'izany fikaonan-doha-pirenena zany. Mionà nareo aloha ao de anjaranay mpanao gazety no manazava ny saim-bahoaka. C'est un projet morneo. Volana septambra ny tokony hisy ny fokoanan-doha. Fa engany mba hoe vita amin'ity oktobra ity na hoe tapatapaka io volan'ny novambra
Misy olona avy aty an-dafy lany frais lasan'ny Madagasikara any a. Ka izay le izy. Azafady aloha inona fanafody kely. Ianao no maika mihazakazaka amin'ny lalana an-dànanao hoe hay! Io Ratsirahonana fa tonga de efa mijoro ho fahavalon'ny Andry Rajoelina. Milaza ny zava-misy izy. Fa ianao no nandray ny filazana ny zava-misy ho kritika. De tellement anao fa zatra ao anatin'le filôzofia na le psychologian'ny mpicritique avec l'esprit de critique, fa tsy mbo hoe l'esprit critique qui donne des solutions et qui donne des résolutions systématiquement. De aveo le olona lazainao hoe mpamadika. Ianao no tsikôpy tompoko. Ianao no tsikôpy tam'le démarche. Ary io no zavatra tena tsy mahazatra mihitsy ny mpitondra malagasy. Satria na aty amin'ny mpanohatra ary izy ka lasa eo am-pitondrana rehefa aveo, de tsy zatra izy ny tratran'ny hoe filazana ny zava-misy. Fa tonga de misy cloisonnement zany hoe za tsy mandray an'iny intsony a. Za tena malala filoham-pirenena manao an'zany, nanao an'zany. Fa nena aminao ery izy tonga de mivily lalana. Il va se reconnaître. Tonga de mivily lalana izy. Tonga de miteny mihitsy hoe tena za tsy mandray an'iny olona intsony. Misy olona tonga de mitaraina hoe atsoiko anie lery fa tsy raisiny intsony ny telefaoniko. Ke la kosa ho aho miteniteny foana. Aminy elahy miteny migasy anie ty oa tsy zatra an'zany atao hoe tsikerahan'lahy zany e. Fa tonga elahy de raisiny fahavalo aho. Za ve lesina ke la zatra ny fiainam-bazaha aho. Sao de eritreretin'ny lafefa vazaha raha avy amin'ny malagasy aho. Kanefany ny mampagaga de zao, am'zao fotoana moderna zao indrindra, ny mpanao politika malagasy, ny mpitondra malagasy no tsy mataky ny filazana ny zava-misy. Tadiditsika tsara angamba ny intervention ny ray aman-dreny Ratsiraka Didier. Efa raikitra ny nirotaka tam'90. Ny antso azy andriamatoa Germain Rakotondraina. Président, efa tsy baiboly intsony ne mandeha miainga any fa basy e. Tsy le baiboly intsony na basy no important. Fa fantatritsika tsara ho an'le bebe, olona efa lehibebe de mahalala hoe izy Germain Rakotondrina, izy Manantafy Rakotondrina, izy pasteur Richard Andriamandrato, zany anisan'ny olona tena nanohatra amin'ny fomba mahery vaika an'Andriamatoa Ratsiraka Didier. Fa zaho tsy manakana ho an'ireo olona ireo. Ary tsy misakana mihitsy hoe vato misakana am'ireo olona ireo ny ifampiresaka zany zavatra zany. Ny antso an'ny Ratsiraka Didier, ngia Germain, efa tsy baiboly intsony ne niany e, président. Président ozy a, f'efa basy. Ny malaky mikôzy, nakalaky Nikôzy zany a, efa miala any ozy. Tiako tenenina amintsika de zao, mba anareo mivoara zalahy fa na ny olona mpanao politika teo alohanareo ara mifampiresaka ary mifanaja fa tsy hoe moi je pense zany hoe les jeunes ils ont plus intérêt à prendre de l'expérience. Tena teneko anareo tsy mahamenatra ahy raha misy zavatra tsy fantatro ary efa nataoko zany. Miantso ny ray aman-dreny Ratsirahonana. Ary tena teneniko anareo fa na inona ady politika anay tsy nametraka an'zany teo ambony latabatra izy. Aza adinonareo fa nitory anahy izy tany amin'ny tribunal tany Anosy.
tsy mipetraka eo ambony latabatra ny firesana amin'ny maray ray sy zanaka any mianako zany. Ona ray aman-dreny, ahoana ny ohatran'izao, ahoana inona marina ny tena nitranga tamin'ny andro ohatran'izao. Manana ny heviny izy de aminao manao investigation amin'ny lafin'ny tantara, manontany olon-kafa koa ianao. De ho anareo tsy mahataty tsikera zao de vao mitery ny Fleury-Rakotomalala tonga de iala fahavaloko. Sauf quelques-uns aloha zany isaorako anazy satria na masiaka ary za ny kritika zay miainga eto ny amin'ny filazana ny zava-misy, azo adino koa nefany fa manome vahaolana foana ny ndao sahy ary zay mihitsy ny isaorako amindreo mpiaradia amiko satria tsy indray mandeha izy ireo no manoratra hoe zao président solution zany e, zao ny tolo-kevitra am'zany, zao ny hevitro, zao ny tsy mety ity ny tolo-kevitro. Tsy indray mandeha na indroa nareo manao an'izany ka de tena isaorako. Androany moa de club de champion mba mialao kely aloha mba hijery baolina fa dia afarana antsika ny androany. Tsoroko aminareo zany fa maika loatra tsika ary marina ny amaranako azy dia marina ny tenin'ny Ngara-Dranomapianina ery filoha teo aloha hoe prenons le temps comme ami ozy izy. Raiso namana ny fotoana, fa raha tsy raisinao namana ny fotoana de mikorakatrapaka ary tsy tokony hanao politika ianao satria voalohany ianao tsy maharo-pery, faharoa ianao maikamaika fotsiny, mitetratetra fotsiny ary ohatran'le zavatra entiny ndrika, fahatelo ianao tsy manana vision ianao satria ianao mihinga am'zava-misy eo, teny Ratsirahonana zay ianao vao mireagira fa tsy fantatrao akory hoe mety hiteny Ratsirahonana am'zao satria tsy manana an'le ahafahana tonga eo amin'ny fototry ny renseignement na ny information ny karazan'ny olona de lasa manao spéculation. Spéculation natao am'le renseignement na information de manjary manimba zavatra maro hanika kivy tsy fidin'le vahoaka hoe indray Ratsirahonana fa nivadika. Vao malomalo izy no niteny hoe tsy misy fampandrosoana eto, vao malomalo izy vao niteny hoe tsy te hanono ny anaran'olona eto aho, vao malomalo izy niteny hoe ny fitondrana am'zao fotoana zao anie no lazaina e. Ireto mpanao politika zay tokony hanazava hoe izao ny zavatra tiany lazaina amindreny, izao ny zavatra azo raisina amindreny, izao ny zavatra tsy mari-potitra amindreny, zao ny tokony no conduite-tsika ao anatin'le zavatra. Fa tonga de miazakazaka be, io fa vita Andry Rajoelina, io fa mikaotikoty antsika opposition, Norbert Lala Ratsirahonana, avelao ina mifatiny ihany Ratsirahonana Norbert Lala. Tonga tamin'ny fivoriana maika niorganisen'ny IRD androany Norbert Lala Ratsirahonana ary naka sary mihitsy niaraka tamin'ny kaleta hitalaisany, io fa mivadika sady nahazo saosy be tany angambany. Zavatra tsy fantatrareo de zao ary izay no ilaina, mila mahalala ny tantara na ny zavatra niseho tany aloha. Ngiakaletany de mpanolotsaina ny Norbert Lala Ratsirahonana tamin'izy premier ministre ary raha ny feo mandeha ngiakaletany tsy ho tonga mpanolotsaina ny Ngia Andry Rajoelina raha tsy Ngia Ratsirahonana ny angavany Ngia Andry Rajoelina hoe ataovy conseiller spécial anao io, ka na Ngia Ratsirahonana ary nangataka azy hoe ataovy conseiller spécial anao io, tsy nanakana Ngia Fleury-Rakotomalala hoe tsy mety io, tsisy plus value entin'ny olona io ao anatin'ny raharaham-pirenena.
Fa raha ohatra ianao te hanondrana langosta, dia hoe langosta ray mba azahoana 10% de marge na 20% de marge zao centimètre, de zay kosa aloha paletany kanety zay ary tsy azonao idivirana zay. Dahoary manarahana daholo mandram-piaona tompoko. Tsy haiko aby hoe izy aby manao baolina androny fa de veloma mahafinaritra mandram-piaona tompoko manaraka anao.
mba fahatsiarovana tsy fanadino niso miarahana zay no mampilamana mianatretan'ny nanovako toetra nalalako ny tokony sy mitso atao isaorako na tena voka kireko tena viditsika tsara melatsy tato anaty fofakiko ny fanaso ka ompinamana tsy fankafo raha misy tsy mety mba omeo fanitsina fanazamaiky tsy ninandraomany hoango ny joay io teniso tenitsy misorona evitela efanaraiky trato hananarako namaina fafatoakio ya efa malivalina izanfo yaina mafaroto zay retrafiay amerena pidainy pedinatofay yaopinamana tsy fankafo yaopinamana tsy fankafo yaopinamana tsy fankafo Lera fa dia amin'ny somary fotoanantsika raha tain'Andriamanitra dia mametraka veloma. Mahafinaritra ny miaraka tamintsika androany, tsy maintsy misy tery zany nefa atao ahoana satria zay ny filazana ny zava-misy. Ao koa ny desu voafitaka tanteraka, mahatsara tena voafitaka kanefa izay le izy raisy lesona ny hoe alao tsy afangaro ny tsikera sy ny filazana zavatra misy dia ho hitanao fa mandrapianao tain'Andriamanitra.